Ny tontolon'ny zavakanto kosa indray dia isany andray anjara amin'ilay hetsika goavana fitorinan'ny filazantsara etsy amin'ny Coliseum rahampitso ny tarika Rija Rasolondraibe tamin'ity androany ity ary dia nisy ny famerenana farany izay nataony ny tarika. Olona maherin'ny 5 alina no andrasana etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe rahampitso amin'ilay hetsika goavana fitoriana filazantsara izay karakarainy ny fiangonana finoana sy fanasitrarana etsy Andriafanambojanahary. Ny pasteur Sylvain Rahery mpitarika ny fiangonana no hitory ny filazantsara. Lohahevitra lehibe amin'ity hetsika ity ny momba ny fiavian'ny tompo. Ankoatran'ny fitoriana filazantsara dia anana anjara lehibe amin'ity hetsika ity ihany koa ny tarika Rija Rasolondraibe izay efa ao anatin'ny fanomanan-tanteraka tamin'ity androany ity. Akatiky ny andro iarahantsika zany le andro anankiroa iarahantsika dia ny hira taloha zao averinao an-tsaina daholo dia ny hira vaovao namafisina zany hoe ao anatin'ny ray andro toy ny arivo-taona zany zay arivo-taona zay mamerina foana fa hiezaka mafy zay hoe ho tafiditra daholo ny répertoire rehetra dia zay zany ny tompon'ny fotoana malalaka be ny fotoana antsika surtout zany amin'ny Coliseum ny ao am-palais moa zany voafetra ihany satria ny ora no mametra antsika ny zavatra tsotra dia zao hoe ho avy ny mpanjakan'ny voninahitra Jesosy izay iseho amin'ny maha izy azy dia zay no afatra voalohany indrindra hoe ho hitan'ny olona zany hoe Jesosy zany ohatra ny ahoana ny heriny zany Andriamanitra maka ny fiangonana zany ahoana ny izy zany mpanjakan'ny voninahitra zany dia na olona makany am-piangonana na olona tsy miraharaha fivavahana dia ifandona amin'ny herin'i Jesosy daholo dia zay miavatra tiana metiny. Isokatra amin'ny 7 maraina ny vavahady ary efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra no amafisina araka ny tokony ho izy ny fitandrona ny filaminana eny an-toerana tsy misy ny vidim-pidirana amin'ity hetsika goavana ity. Tapitratreto indray ny fotoanantsika ry mijery ajaina tamin'ity takariva ity milohan'ny tena isarahana nefa dia ampahafantarina sy asaina ianao fa misy ny fandaharana manokana izay nokarakarainy ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv izay mikasika indrindra ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ka adihevitra eo amin'ireo kandida miisa 7 no arahinao aorinan' izao vaovao izany hoe amin'ny sivorany no anarahanao izay fandaharana manokana izay ka aorian'izay fandaharana manokana izay vao anaraka ny fandaharana izay fanaraka ao eo amin'ny tontolon'ny lakozia indray ianao ka ialana tsiny amin'ny famadihana ny fandaharana teto amin'ny fahitalavitra mazaho fafinaretana hatrany ary manaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra matv mimetraka ny veloma mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.